lohateny somary un peu poétique, en panne ny panne ao amin'ny anina eto Assemblée nationale. De rehefa navita an'ilay lohateny a de zao hoe za ty mba manana mety mba manana talenta amin'ny fanaovana poézie any, mba mahay miady rima zany lay lohateny en panne ny panne, ianareo ny panne zany izy zany a, ny président l'Assemblée nationale ao amin'ny Assemblée nationale. Fa zay ny azoko atao mihitsy. Efa etiko amboa ngamba nanareo fa ty normalement ny feo aty mitovy foana fa mety problème ana téléphone ny amitsika ngamba zany. Bon, araky lohateny io mazava be ngambany fa mbasy aty fitiavana izy ty fa tsy afenina mihitsy. Ho fanomboatsika an'izao resaka zao dia eo amin'ny lafin'ny fitantanana na orinasa zany a, na firenena zany a, na politika zany a, dia ny olona rehetra za koa ao anatiny a, tsisy épargné am'zany tsika. Ny olona rehetra de samy manana ny atao hoe plafond de verre, zany hoe manana ny limitiny daholo ny olona, ary ny fanekenao a, ny limitinao, ny fetranao a no ahafantaranao ny toerana tokony isanao, ary handraisanao fanapahan-kevitra hoe raha hatreto zany ny fetrako dia inona zany no fepetra ho raisika. Fa raha ohatra ny olona tsy mety manaiky hoe misy fetrany aho ary voafetra aho, manana plafond de verre, dia inona ny zavatra ataony? Miezaka izy a ny amin'ny voalohany manisy cosmétique, zany hoe manamboamboatra ilay plafond de verre, zany hoe ilay lacune, ilay fahabangana eo aminy amin'ny alalana cosmétique. Osika cosmétique zany hainareo tsara fa ny vehivavy mahalala tsara fanaovana maquillage zany mba hanakonany an'ilay limitiny. Zao anefany tsika mahalala tsara fa rehefa mampiasa cosmétique ny olona anankiray rehefa avy ny orana na mafana be ny andro na mitomany a, dia mintsana ho azy reny cosmétique reny de mipotra ny tena izy, dia mipotra eny any. Zay sary métaphore zay no hitako amin'ity namatsika panne ity, ny président de l'Assemblée nationale. Zao exercice atao zao exercice démocratique fanao amin'ny tany rehetra, tsy attaque personnelle zao fa attaque critique amina resaka compétence amina fonction. Tonga dia arangarangako hatramin'ny voalohany zany hoe est-ce que il est à la bonne place, est-ce qu'il est la bonne personne à la bonne place en tant que président de l'Assemblée nationale. Satria rehefa mijery ny couac nanomboka ity soi-disant régime refondation ty a, ny erreur zany indray mandeha indroa, raha be indrindra intelo, fa indray mandeha de mirectifier anao deuxième tir, fa ny eo tsy vita ny eo miditra, de mampametra-panontaniana hoe erreur ave reny sa tena mireveler limite ny olona amina resaka compétence, amina resaka leadership. Ho resahatsika eto zany tsy manao jugement subjectif fa hidiratsika amin'ny atsipiriany eo amin'ny resaka fonction en tant que président de l'Assemblée nationale mihitsy miresahatsika, ary en tant que législateur na en tant que mpahay lalàna mihitsy zany. Raha ny personnage ny olona io dia efa hatramin'ny elizina ila rêvé nanofy ny hitondra. Hitatsika tamin'iray mihava tory reny efa tazanao mihitsy hoe nanana ambition izy te hitondra, nanana ambition izy te olohany, saingy nisongonany Mikael de ohatrany eo amin'le président de l'Assemblée nationale no farany afaka, fa raha ny sitrapony raha ny ao anatin'ny fony ao, za sûr et certain mihitsy fa te ho président ny refondation izy, pourquoi pas président ny république.
efa nanandrana izy dia saingy noho ny toejavanisy ny circonstance dia tsy afa nanoatra fa io de io izy io a miantsoantso eny ambony podium hoe za de tsy vadika amin'ny président zany mihitsy raha milatsaka izy de za tsy latsaka ohatrany hoe te ampiseho izy zany hoe loyal zao le izy any hoe mahavariny ny loyauté zany tsy ogaogaina any ambony podium ny loyauté zany a ça se voit dans les actes. Ny loyauté tsy ao anatina discours, ny loyauté de any amin'ny action. Fa ny fanontaniana mipetraka ny teny izy hoe za de loyal aminao Andriamatofilo, petraka ny fanontaniana genre an'olo loatra niny ve olona loyal na fijerinareo azy? Tsy tenitsika tsy hanao jugement fa aleo ny tantara no ilaza. Azo iankinana ve ny parole ny ambony podium izay raha tadidinareo tamin'izy voalohany ny teny de hoe ny vazaha ny vahiny de angatantsika eto ody daholo tamin'ny propagande tamin'ny avatory izy raha sy diso a après niny izy nanao fanambarana amin'ny télévision hoe mialatsiny fa tsy nety ny teniko iny fa nentiny foa. Tanareo am'izay izy tsy mahavoarefy teny, tsy mahavoarefy fihetsepo, tsy c'est pas un leader. Tsy ao anatina ohatran'ireny ianao a mila mangatsidoa amina fitondrana. Tiako tenena aminareo hoe loyal ve zany? Avy eo izy inona indray ny discours ny tany Tuliara sa tany Mazenga izy iny de ny hoe karana natonga resa be iny, tsika tsy hitrany polémika hoe karana. Amin'ny fomba ahoana moa no hananako fitokisana amin'ny olona miova discours en si quelque peu de temps? Tsika zany eto tena on va faire une biographie sur la personne na mihitsy. Izao exercice tsy misy mpanao mihitsy amin'ny mpanao politique au Madagascar na ny influenceur. Fa isika eto fanorenana miabo no hiditra satria exercice démocratique mpanao amin'ny tany rehetra zany. Afaka miteny ny olona hoe tsy attaque personnel zany sur le physique sur ny fa ity resaka fonction ary ny amin'ny resaka andraikitra. Toezatsika le izy. Hita zany hoe tena ao am'le soif te hitondra. Hanika na ny PRRM maza eny ampanaovana déplacement izy a misalovana ny asan'ny exécutif. Tadidinareo tsara ho anareo diaspora tany Frantsa nandeha ny fanontaniana amin'ny resaka solika sy ny sisa iza no nitondra valiteny de ny président ny assemblée nationale fa tsy ny filohan'ny exécutif. Nandeha ny resaka hoe ahoana reny russe sy sisa tonga eto amintsika reny mila manao mémoire tsika ty 15 jours ihany ny mémoire collective sy ny mémoire populaire dia iza ny namaly hoe misy olona be debe maramila français koa ne ohatrany tazana mandehandeha ihany fa maninona rehefa hoe ny russe de manailanareo fa rehefa français tsy asiana resaka. Ce qui est vrai za rehefa marina de marina fa nahagaga de tsotra kely entiny fo be izy ary izy moa toetra mihitsy ny raparapy iny ngiarainy no mitondra valiteny an'izany fa tsy ny tafika zay tokony tafika namaly vaoaka malagasy hoe ahoana reo tafika rosianareo aiza ny contrat inona ny fifanarana oviana nisy accord oviana nisy partenariat bilatéral officiel sa resaka any ambadika. Tokony farafaratsy ny président ny PRRM no mitondra valiteny fa tsy ianao. Hitanareo zany fa il piétine ny plate-bande ny aty amin'ny exécutif. Ahitanareo le topographie zany hoe ohatry ny ahoana ilay izy. Ka rehefa ny olona no manana an'izay rêve d'autorité zay dia tsy ahitazomina izy io. Afaka modimody manamboamboatra fitenenana ianao rehefa amin'ny télévision ohatrany hoe mba olona tena mba mipetrapetraka tsara fa à un moment donné l'origine revient au galop. Mipotra eny ihany ilay vraie nature anao, lay intention primaire tsy maintsy na tianao na tsy tianao amin'ny usure du pouvoir tsy maintsy mipotra io. Tsy maintsy mipotra io. Ka izay ny zavatra anankiray izay mamperitreritra tamin'ity situation ity.
andeotsika mbola iverina indray any amin'ny tantara tany aloha tany. Isika rehetra dia efa samy natadida daholo fa izy dia niaraka tamin'ny andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Ijery le profilage tsika mantsy be dia be ny archive mandeha nanao an'ilay t-shirt mavo be iny sika miaraka amin'ny Andry Rajoelina, nanao propagande miaraka tamin'ny Andry Rajoelina, tantara tsy azo kosehiny zany na inona ny fanazavana teoriana, dia rehefa nahita fa manomboka mitsoka ny rivotra dia il fait partie des premiers à sauter le navire. Ahitanao hoe olona homme de conviction ve? Ça c'est un homme d'opportunisme. Fantaina petraka zany. De hoe tolona refondation insisa dia lasa miditra tao anatin'ny refondation. Andao arapetraka fantanina. Quelle refondation? Fantaina petrako. Finalement, inona ny politique de refondation nasehony ary. Il suffit pas hoe mpiaradia Mikael non. Na soi-disant niaraka tamin'ny Gen Z nefa rehefa avy eo tapakanareo mbavafo Gen Z no atao hoe refondation fa philosophie ny refondation raha tokony izy dia any amin'ny nandeha teny tsy hitako le politique de refondation am'le domaine misy azy. Ny misy ara de politique de récupération no misy. Récupération no atao hoe tseroa misy zavatra mitranga de iny mizakazakeria manao récupération alaina sary fa hoe nandeha nanome zao aria. Opportunisme zany no jouevanao anatin'le izy mba hitazomana le atao hoe popularité nefa finalement populisme misy. Hitataratra eo amin'ilay fomba fietsika eo amin'ny fitondrana fa tsy miomana hitondra. Le tsy miomana hitondra eto tsy le hoe ho lasa président na lasa zao fa ilay les politiques générales, les lignes politiques tsy misy fa sarotsaromana amina resaka fietsiketsehana ivelany. Fa lay tena refondation tsy tanay taratra. Tsy hitanao mihitsy ny vision de gouvernance. Vision de gouvernance. Inona ny vision de gouvernance apetraka. Fa iny mamono afo iny foana no atao iazakazahana dia am'izay zany lay sary amidy dia pour devenir un héros. Nisy statut navoaka Nesmos tany efa elaela fa narongamba nisy tsy natsikaritra. Misy naka agence internationale mihitsy mba hijoevana ny image sy ny profil. Fa tsisy natadidy anareo. Iza no naka zany agence zany. Est-ce qu'on a besoin d'une agence pour promouvoir ny tena? Sa mover sy lay politique générale no ampy afahana promouvoir entre guillemets ny tena. Avela koa an'izay. Fa hiditra am'izay tsika amin'ny fait, réalité sy ny zava-misy. Fanontanianao apetrako. Mety teninareo nanao efa fahakalana pastera, efa tsy fitiavana. Na tsika malagasy koa moa tsika tsy zatra ny atao éducation politique de raha vao miteny de hoe politique tsy fitiavana jalousie. Tsika koa vahoaka malagasy mba mila lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe am'izay amin'ny lafiny resaka politique. Idiratsika am'izay ny fait. Ahoana ny fomba ahitanareo azy ny fomba ny gérevana an'ilay resaka TVM iny. Tsika tsy hiditra tsony amin'ilay TVM fa le fomba figerevana an'iny crise na TVM iny. Solution hitane? Fitondran'ny Andry Rajoelina nanao an'iny. Ok, nanao an'le texte, le LFI. Zany hoe
tonga de c'est une patate chaude tonga de hitanareo patate chaude zany mamay be le ovy de tonga de tsika hoe inona la de tazo mamay be ty de inona la zay re zany no izy mitazona niny fara tratra farany eo de tellement mamay be le patate chaude de maika ary zay la ahitana le amateurisme amina gouvernance tonga de maika ny hiteny hoe hofoananay io ao amin'ny assemblée nationale mieritreritra izy fa izay no afahany manao récupération zay foana ao le problème toujours stratégie de récupération fa tsy misy anticipation na koa résoudre le problème tsy ao anatin'ny équation ny résoudre le problème fa récupération juste pour soigner l'image zay foana le izy de rehefa nanao an'iny izy hoe miandro rajony la nanao an'iny sy ireo pombazy eo amin'ny Facebook zay ny fomba fialana bana de aveo nanao fanambarana fa hoe l'Assemblée nationale mbola hanavao andravan'io satria am'izao zany hoe zay iaro anareo vahoaka zay mpiaro anareo vahoaka nanao na vague de réaction ny vahoaka tato amin'ny Facebook aloha sako tsiditra antsika any ambanivohitra sy ny any an-tanàna marina fa tsy ny Facebook no hitarafana azy kanefa ny azo lazaina hoe ahitana ny échantillonnage any majorité ny réaction teto afa-tsy reo compte mpiaraka aminy mazava ho azy majorité ny réaction ny olona dia tsy misy mino ny version any namoaka sarisary ia daholo ny olona ny amy zavatra ny lazay tolo majorité zay ny zavatra nisy za zany manao récapitulation fotsiny de idirako lalinalina le izy soi-disant zany hoe ok ny régime TGV no nanao an'iny loi de finance iny tam'izany fotoana zany ndaotsika zay zany ny base raisiny efa fantatrareo satria nareo efa membre ny assemblée nationale tam'izany na de mbola tsy président aza efa fantatrareo ary anareo ny laza fa mpanohitra tao amin'ny fitondrana Andry Rajoelina tsy misy na maraina iray na andro iray ianareo no mba nidevoile taminay vahoaka hoe misy lalàna tsy manjarany ato resaka loi sur la TVM pourquoi zao le izy vao mipotra ça c'est ma question la question à $1 million ozy izy ny vazivazinay sy nosy taniny ny logika zany za zany zao député opposition ao anatin'ny parlement eo apelatanako ny document rehetrarehetra sy ny lalàna rehetrarehetra marina mafy tsy atoriko andro manalo spongoko tsirairedo zay lalàna rehetrarehetra tsy manjary ny tapahana atao amin'ny assemblée nationale na mbola voavinavinaina ao ambony ordre du jour dia anjarany ny député no mandeha mampahafantatra ny vahoaka misy tsy mety ato fa tsy zahay mpanao influenceur ozy nareo zay ny termomenareo nay na mpanao sonnette d'alarme no miteny ianareo tokony alarmer ny opinion publique hoe misy lalàna tsy manjary comme par hasard en 2026 mipotra le lalàna oui sady lehibe ny mpanohitra izy tam'izany marina mihitsy zany monsieur Jean-Marc donc la question qui se pose soit ianareo tsy mamaky mihitsy an'le lalàna misy député anankiray zay tsy tonoko anareo fa mieratra fotsiny nataony pendant ny session parlementaire zao nataony ambony siège any assemblée nationale de foana manangatana de manangatana ohatrany ny olona karamainy vahoaka malagasy inona fotsiny zany nataonareo ao mihinana pause café misotro whisky maka ny inona mozy ty ny indemnité de logement indemnité carburant zay fotsiny fa inona nanjaranareo zay mila manao tatitra mba miteny sasa zany zay mila manao tatitra any amin'ny vahoaka mba nanao tatitra tany amin'ny vahoaka nareo inona ny tatitra nataonareo tsy niteny an'io nareo taminay ndre raiky ka mavandy zao nareo milaza hoe tena tsy mety io lalàna io fa mila amboarina io fa zay no anamboatra an'io fa inona zany nataonareo hatramin'izay tsy ny dénoncer an'le izy soi-disant ka zay ne tsy teo amin'ny fitondrana ka tsy afaka manao oui fa ianareo afaka miteny tahaky ny ataon'ny député Antoine zao niteny izy peu importe ny nataony na nety na tsy nety fa au moins mba niteny le député
mona sy marenina nareo ary damba. Tanareo le incohérence le discours ao anatin'le resaka. De comme par hasard iny le izy mipotra. Dia zaraza moa misy mianlia anazy, c'est la faute d'Androaduel. Nefa plus nanao an'izay fitenena zay, plus on se la jette, on se tire une balle dans les jambes. Efa hitanareo sy efa fantatrareo, tsy haiko tsony nafantany. Tena nisy olona niteny zay, misy tovolahy zay niteny indray mandeha. Pardon. Hoe mba vakiny zareo ve io loi de finance io nisy olona nandeha fa loi de finance indray mandeha fa paquet matevina be. Marina mafy ty za tena nametra-panontany hoe sûr ve nareo fa député nareo mamaky an'io loi de finance io? Kely ny finoako. Kely ny finoako. Mety ny assistant parlementaire ny mahazo devoir mafy hoe épluché ty hoe loi de finance io de tenenao aminazy tokony ho teneninao Non seulement incompétent, fa sady fainéant, no tsy manao ny asany. Izy telo, incompétent, fainéant, no tsy manao ny asany. De comme par hasard mivoaka tapaka avy any amin'ny chapeau ny magicien ilay loi sur la TVM. Comme par hasard, potra avy any le izy. Ary nametra-panontaniana mihitsy hoe fa maninona ho any no ohatrany hoe misy koaky foana zany ilay fitondrana, lasa ansaiko hoe ozonareo misy manipy hoditra akondro. Oui, fa zao fantany hoe pour quel intérêt ary ny amoahana an'le izy. Ao hoe azonareo am'zany izy. Pourquoi io tsy navoaka fa zao le izy mivoaka tapoka? Tsara ny fo maraina tapoka zareo de latsa mifanahy masina de andao no devoir am'izay raka izy de amaky tsara an'le loi de finance tsy haiko fa mampieritreritra fa toy izay tsika ihany le izy. De dégainenareo le loi avoakanareo le izy satria nieritreritra nareo fa izay no azahoanareo ny fony vahoaka, azahoana ny atao hoe aval populaire na validation populaire. Zany hoe tsy mamaha olana fa mitady bravo. Zay ny objectif anareo député. Mitady bravo fa tsy mamaha olana. Ka izao ary no izy ry vahoaka malagasy zay mpanaraka ny pejy RGL. Aoko ho fantatrareo isorako be deaibe olona ao amin'ny fiscalité zay solazaiko eto ny momba azy. Aoko ho fantatritsika ho retany ho rendanitra. Lasa maniraka anay ane nareo anao recherche nefa tsy asanay zany. Aoko ho fantatrareo fa efa tamin'ny première semaine ny mois de novembre 2025 efa noteneniny olona expert en fiscalité administrative zany ny tompona andraikitra voalohany ao amin'ny Assemblée nationale ny panina zany ny amin'io resaka TVM io fa tsy ny réagir izy. Ary notenenina hoe ho bomba ho anareo ao fitondrana ane io pan io zapany fa lasa famobredika vavako io TVM io peut-être mety fatany fo zay aloha tsy avoaka aloha fa rehefa re amin'ny lako azy ary no avoaka am'izay afahako manao récupération peut-être tsy haiko malasa saina le izy zay zany mampametra fa maninona vao am'izao le izy no mivoaka tampoka. Information faharoa aoko ho fantatsika vahoaka malagasy indrindrandrindra tsika mpanjifa sy mpandoetra fa nanao mouvement ny PRRM sy ny panina hoe zana foanan'io izy ny PRRM resako tamin'le vidéo teto hoe samy te ho héros izy mirahalahy hoe zana tafavoaka bola de ny ary miteny ao foananay amin'ny Assemblée nationale io fa nylazay ny ao amin'ny fiscalité fa ny centre fiscaux rehetrarehetra eraky ny Madagasikara
dia efa tsy misokatra intsony ny logiciel andraisana io taxa io taxa TVM io. Donc zany a jeu de populisme no natao mba hisehoana aminareo vahoaka hoe zahay dia mitsinjo vahoaka. Fa na le centre de fiscalité aza de milaza fa faute professionnelle. C'est pas moi qui te parle, hein. Faute professionnelle ny fandraisana n'io taxe io satria une taxe tsy raisina fotsiny eto ty ny vola taxe ny TVM fa tsy maintsy misy logiciel efa ekena ao anatin'ny fiscalité ka amin'ny alalan'iny logiciel iny no andraisana le taxe. Tsy misy na iray aza ny centre de fiscalité araky ny expert aloha apetrako amin'ny tenin zareo ny teny ny teny fa tsy teniko. Ka raha ohatra izy ka raisina ihany io taxe ny TVM io dia lasa faute professionnelle zany izy. Donc ina conclusion ko zany rehefa nahinao an'izany témoignage zany a tsy ny régler problème zany nareo fa le zavatra efa se régler ho azy fa ianareo misalotra sy misandoka ho nama olana any ane ty resaky ty ianareo no miseho boby anatrany vahoaka voavako le problème fa finalement na ny centre fiscal rehefa tsy afaka mandray an'le izy noho ny problème andresariko teo. Ce qui veut dire ty loi sur la TVM ty zany rehefa tena atao ny compte natao tsy hanakorotana fa handomana kely anareo domina tapany nareo andoerany ianareo lazaka eto ianareo contribuable atsika malagasy zany de rehefa domina ianao de misangaso de vonjeo zay papa vonjeo zay dada de tamy avy any misy dada anakoroa hoe zany dadan'la ataoko tsara zay mampilamina an'io de izy koa zany dadan'la ka de ataoko tsara zay mampilamina an'io ay jerena kay misy tonton potra avy ty ambadika ty ty amin'ny fiscalité de non c'est possible tsony ny akanaovana an'io satria zao ny zava-misy dans sur le terrain. Donc zany hitanareo am'izany fa le manipulation ny vahoaka amina récupération politique enjana be mipotra ho le plafond de verre. Zay ny amin'iny tsy verina amin'iny tsony fa ny tena makarary ny saiko am'izao fotoana zao de zavatra hafa mihitsy zay tsy mbola nisy ny teny teto amin'ny Facebook. Première mieto amin'ny fanorenana miabo isorako be debe olombe zay lazaiko anareo hoe mipetraka tsara ny confiance antsika am'izao fotoana zao hoe analanareo fitokisany zahay amin'ny fandefasanareo ny information secrète dans le sens hoe mahasoany vahoaka fa tsy ampafantarina vahoaka de nefa nalefanareo tatry dia araky ny teny le ranga ray aman-dreny isorako anao ray aman-dreny tsy tononoko eto narinao ary matokisa anao fa je serai une tombe tsy mamoaka source zany zay tsara ho fantatrareo ho anareo ny RGL tsy mamoaka source zany na tambazana vola aza matahotra nareo fa mandry vony vato nareo ny am'izay dia ity zavatra zay resafy manaraka ty sokafy tsara ny sofiny dia téléchargeo ty vidéo ty fa misy zavatra zay ho avokako aminareo eto. Aoko fantatsika fa misy accord efa mialana tsy hoe kialana fa efa mandehandeha any zay tsy ampafantarina atsika vahoaka malagasy zay isy fiatraikany amin'ny fambolena ny agriculture ao Madagasikara. Za mo gagako tsy mahagaga ana le hoe miena ny kiena ny budget ny agriculture rehefa nahita ny tia de zay aiza ny député nay ho Andriamanitro mba hiaro an'le tatsa mandihy tsapikry zana mandeha manao tourisme mandeha manao ty fa le any am'le eny ambony terrain eny amin'ny tanimboanjo milana anareo fa tsy eny ambony podium zay milaza mandela ozy gasikara fa raha amin'ny aty vilaniny vahoaka malagasy no tena ahitana ny olona tena tia tanindrazana fa tsy amina discours fahaizana kabary ka zao misy accord mialana
alerte ty accord de partenariat économique APE niarahana amin'ny Union européenne izay tokony nosoniavina ary mety efa voasonia angambany ataoko entre guillemets tamin'ny alarobia 10 juin tany Nosy Maurice. Accord de partenariat économique APE miaraka amin'ny Union européenne izay tokony nosoniavina tamin'ny 10 juin tany Île Maurice. Inona ny enjeu an'io accord io? Accord de partenariat économique oza izy teo ka ny enjeu dangereux be amin'io zavatra io de ny protection sy ny échange na semence, zany hoe tsy afaka hifanakalo masomboly sy hiaro ny masomboly ampiasainy intsony zany tatsa orina kely ao raha raikitra io accord io satria misy entreprise ngeza be international multinational izay itaky droit de propriété intellectuelle amina semence de isaky ny ampiasa n'io semence io zany tatsa de tsy maintsy mandoa droit de propriété amilay entreprise internationale. Dikan'izay zany lay tatsa zay mba hampiasa an'ilay masomboly traditionnel tsy afaka manao zany tsony izy. Maninona no mangina amin'io resaka io anareo député? Maninona tsy nandremesana feo amin'io nareo sa après manao anaty chapeau de magie indray dia avoaka indray raha fakapitsy de ampse hoe zay iady ho anareo raha tena sincère sy honnête ary franc ianareo. Pourquoi ce silence de cathédrale? Ovakiko aminareo le accord lay zavatra zay niresahany eto. Inona le enjeu en français izy a ilako tsiny aminareo lay accord. L'accord de partenariat économique APE entre l'Union européenne et les 4 îles de l'océan Indien, que sont les Comores, Maurice, les Seychelles et Madagascar, sera signé le mercredi 10 juin sur l'île Maurice. À notre connaissance, aux izy reto fikambanana société civile miady reto, aucun représentant des organisations paysannes ni de la société civile malagasy n'a participé aux négociations de cet accord depuis 2022. Marina fa tsy anareo rery akory zao a fa hatrany amin'ny 2022 zany ty voakofrao kadao kosa aloha. Aucun représentant des organisations des paysannes ni de la société civile malagasy n'a participé aux négociations nefa iakina nyaigny vahoaka malagasy kabary nareo hoe ny vahoaka malagasy 20 isanjato fa tsisy miaro lay 20 isanjato. Eny mbola mila validation ny Assemblée nationale fa manina tsy tenenina. Manina tsy tenenina l'izy. Ary ny signature de efa devrait signer le 10 juin, on est le 13 juin. Misy enjeu ngeza be io ambadiky ny zavatra io ka eto zany ny tatsaha dia izao ny zavatra hitranga raha tsy vahanareo aingana io hisy entreprise hiprivatiser ny semence. Hiprivatiser ny semence dia ny lalàna hitondrana ny arovany an'io de hoe droit de propriété intellectuelle. De ny tatsa zany de lasa ho voatery handoa droit ohatran'ireny le hoe hitanareo le hoe droit ny zava-maneno musicien. Ohatra zany zao hoe mandeha normalement ny radio ny toerana anaovana lanonana ka mandeha mihira ny artiste malaza reny de tsy maintsy mandoa droit d'auteur any amin'ny ny olona tompony le izy. Donc zany tatsa ho lasa ao anatina insécurité alimentaire Madagascar. Inona no mesure ny raisin'ny
parlementaire amin'io. Ary maninona tsy nitenenina na ilazarynareo mbola vao andraisana validation hoe nefa raha ny document tonga eto ambany tany ambany masoko de hoe efa tokony hosoniavina tamin'ny 10 juin teo. Fantanapetraka nya insécurité alimentaire ny vokan'io a. Zao ary tsika efa mifafanykeo atsika de mbola isy an'izany koa inona sisa zany no iveloman'ilay malagasy. Inona ny zavatra iteraka an'io zavatra io? Vakiko eto ambaninareo le insécurité ao anatin'le izy. Depuis des décennies, les grandes entreprises et diverses puissances financières exercent une pression. Manina tsy teneninareo zany hoe misy pression mahazo atsika sur les États dans le monde pour qu'ils mettent en place des lois et règlements stricts visant à interdire la reproduction des semences commerciales par les paysans. L'objectif, c'est qu'elles doivent rentabiliser leur investissement. Mais le résultat est une criminalisation des paysans qui sèment, conservent, échangent et protègent les semences de leur ferme. Zany hoe rapito zany raha misy tatsa hiaro sy hanao conservation ny semence dia meloko ary zareo anatrehan'ny fanjakana. Satria tsy manana droit tsony amin'le semence. Ezana ne zany. Zay ny afarany io zavatra io raha ohatra ka sanatrika tafavoaka io. En résumé, les entreprises cherchent à privatiser les semences à travers des droits de propriété intellectuelle, de sorte que les paysans sont obligés de payer chaque fois qu'ils en utilisent. Les droits de propriété intellectuelle des entreprises sur les semences ont des impacts qui vont augmenter les coûts de production agricole pour les paysans. Il en résultera une aggravation de l'insécurité alimentaire et un affaiblissement de la souveraineté alimentaire. Tout est. Des systèmes tels que l'UPOV, Union internationale pour la protection des obtentions végétales, une organisation intergouvernementale promeuvent un système de privatisation des semences par des brevets. Ou privatiser une semence avec un brevet. Dia ni mouvement des paysans, zany arny citoyen, tokony vondrona ny tantsaha sy ny vahoaka handrava n'io zavatra io. Na inona na de ataontsika efa nisy nanao sonia aza, tsy manaiky an'izany tsika. Masomboly zay nambolen'ny dadabe ser bebe ovy sy ny vary sy ny sisany tena any amin'ny vilaniny sy mitsinay ny malagasy loatra hatramin'io a. Tandremo tsika ty andreny votra aminazy tsy sy idiranay zany pasteur fa ranay mandeha tsara varotra fripy fa ny fripinao ngazonao hoanina. Mandeha tsara nanay ny ketrika ty andreny votra ny vary hoaninao sy ny ovy hiakatra eo sy ny sakafo hoaninao io de ho tratran'io. Ka aza arirarira hoe ka mbola vao andraisana fanapakevitra fa maninona tsy resahana. Tokony vola tsy misy hoe tokony vao misy loza manantany ohatr'izany misy proposition na loi zany fanaon'ny parlementaire aty ivelany misy anay ty vao misy mieriteritra fotsiny hanapiditra projet de loi mbola vao hoe misy député anankiray zay masy namaly anatany hoe mbola vao dinina ne io dia pasteur de tokony teny ianao. Mialatsiny mba miakatra feoko. Fa tsy hoe mbola hodininareo io na hamon'olona. Raison micro, vous êtes des parlementaires, monsieur ou télé, mais Cara TV+, tokony 5 millions defa voalohanareo zany ny indemnité de carburant nareo tsy lany. Alainareo amin'ny trésor, mais Cara télé, de teneny olona hoe misy pression ataon'ny fanjakana frantsay, misy pression ataon'ny rosiana, misy pression ataon'ny mauriciana, misy amitsika terena hampiasany maso tsisy miteny an'io nareo. Zao nareo vao teny ka mbola vao amin'ny ordre du jour manaraka. Satria fa miteny an'izany eto zay nareo vao miteny. Solom-bavambahoaka nareo sa inona? Zay mazokana hoe en panne. Il est Assemblée nationale en panne. Tsy hitako mihitsy ny asany.
zay mahatonga am'teny hoe bajery am'zany zavatra zany fa hamono ny gasy io 80% tsika ozy izy ny statistika tsy fantatro avy izy io no tatsa dikan'izay zany izany minantady kiraro voalohany ao tatsa de après rehefa tsy afaka manao an'io tatsa de izany vokany isika koa mialatsiny fa za ndray de tsy angina am'zany na iteny eo nareo hoe ka fa misy an'izao ka fa misy an'izao non na ino nareo nangina hatram'izay loza mitatao amin'ny firenena io toujours manao pompier foana de zay vao miteny ouais je suis votre héros Zoro est arrivé on n'a pas besoin de Zoro hein on a besoin de parlementaires on a besoin de mpitondra teny fa tsy olona miseho milay no zany dia takinay vahoaka malagasy takitsika vahoaka malagasy ny protection semence traditionnelle averiko ndray andaotsika ikomy amin'io takinay ny protection tsy mila dinina zany io e mbola dinina tao ina koa eny e dininareo satria asanareo fa tsy hoe mbola iadevitra am'zany ve nareo iadevitra ve nareo fa sina basy eo ambony lohan'le tatsa de aona ho ampiasaina sa tsy ampiasaina satria ve mety zay ve ny fanarahana mpamatsy vola any je sais pas ariza le mpamatsy vola za dora ane mampieritreritra ny ty tantary ty e sa le lobinina no mampiasa an'io ina ny mbola mahatonga anareo hésité amin'io zahay de mitaky ny protection des semences traditionnelles roniana ambanivohitra tsy hitaky an'zany tsy mahafantatry izy fa rapitro izy zao a misy noty milatsaka avy any amin'ny be ny tanana ry tatsaha tsy azonareo ampiasaina tsony masombolonareo fa efa ity indray zany masombolo avy any andafy importé de mila mandoa vola nareo akoatra ny vidiny de mbola mandoa ny droit de propriété intellectuelle io ary izy ny masombolo kely io ary izy efa tsy tapavoaka noho zany ny recommandation nay eto amin'ny fanorenana miabo de izany de ity za zany zao eto vita zany zay azavaiko aminareo hoe zay mahatonga ana hoe misy mitondra avy ao Tsimbazaza misy mitondra avy ao Tsimbazaza je me pose la question est-ce qu'on est bien gouverné ça nous je ne sens pas ka ity nanay no zavatra ho takina eto ary iarahantsika eto amin'ny pejy miaraka mitaky hoe tsy représenté mihitsy ny vahoaka surtout ny tatsa déjà raha moa ny député sasany milaza izy fa député avery amin'ny faritra zao ry fa aiza izy mipetraka ny Antananarivo tsy fantany akory ny zavatra mahazo ny olona any fa mandalo amin'ny hélicoptère fotsiny izy de zay tsy représenté le vahoaka malagasy tsy miady ho an'ny maro anisy nareo fa miady ho an'ny mandat anareo sy ny agenda politique anareo zay nataonareo io migérer image de manakarama compte fake manompareny anay vola tokony iadivana amin'ilay masombolo antatsa laninareo anompanareny anay zay re plus hompanareo plus botrabotra fa le tatsahary izy mba miaro azy fahatelo manana sentiment zany zahay hoe tsy vakinareo akory les lois de finance fa lasa médecin après la mort dao médecin après la mort zay vao hoe ao fa hoanana io ao fa lamina io ao fa fihinana atao hatram'izay ity zao miala anyray zao ty resaka APE ty de izy andray zao nomena tsiny amin'io na izy andray no miseho azo héros amin'io zao rapitso ka rehefa tao ny totaly ny zavatra rehetra sy ny koaka ny tsy fandeha tsy mandeha amin'ny loha ny zavatra rehetra ny kabary le hoe malagasy reo karaha nareo mitevy sinsy reo zavatra rehetrarehetra koaky ny potra rehetra reo dia inona ny zavatra azoko voaraiky ho anahy manokana amateurisme tanteraka no misy eo anivon'ny fitondrana tononoko manokana amin'izany ny assemblée nationale amateurisme
ary amin'ny lalàna ny asa déontologie ny asa dia ny amateurisme dia anisany argument de base na licenciement. Rehefa amateurisme dia ampy androana mpiasa, zany hoe tsy voafenao, dikany amateurisme zany tsy voafenao le taranja. Nefa ianao contrat social hoe ianao dia karamaina hiaro ny zoanay satria ianao manana compétence mba mahafantatra an'ireto sy reto. Jerena nefany a non seulement ianao tsy nanao ny asanao, tsy compétent ary tsy voafenao le izy, donc ina zany ilananao. Tsy resaka fihetseham-po hoe ka niarany tolona ka tsika niaraka rofotra pataloha teny amin'ny 13 mai, on s'en fout hoe niarany tolona teny amin'ny 13 mai. Matoa zay ny tolona teny amin'ny 13 mai, matoa zay miady amin'ny olo amin'ny 13 mai de satria hoe mila olona compétent, fa tsy hoe niarany tolona de tsy maintsy mahazo toerana. Zay le izy. Kono zany dia licenciement, zay vahoaka ny patron, zay ny mpanakaramanareo satria nareo solombavanay, dia izaho zany sy ireo vahoaka de mangataka ny démission anareo. Tena mazava be ny za tsy manafina. On demande votre démission parce que vous ne faites pas votre boulot. Oui, je le dis haut et fort. Mitaky ny démission anareo zahay à partir ny panne. Satria on ne se sent pas protégé ni représenté. Zaho raha manatombotso Jean-Luc, ny fanorenana miabo dia miteny hoe mitaky sy mangataka ny fametraha-pialana satria amateurisme tanteraka ary incompétence. Za tsy miditra amin'ny resaka politika eto fa teknika eto amin'ny resaka. Mazava be ngamba n'izay teniko zay, si j'assume complètement. Mety misy marary fotsy maninona fa assumeko ny aho. De lasa saiko avy eo rehefa mieritreritra le hoe ahena ny araky le feo mandeha hoe mbola misy député anankiray zay nanao vava tamiko, tsy teny direct izy fa manao partage an'iny de hoe monsieur le pasteur ampanajana lehibe koa na maliko anao honorable. Fozana hoe mbola vo hiakatra amina vomiera izy io, ny fahasahinareo fotsiny aza hoe mbola hodinina amin'ny ordre du jour am'izao période de crise zao, fangatahana fampisondrotana budget. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous n'avez pas d'éthique. Ny malagasy am'izao fotoana zao de mihinana tapakibo, de nareo mbola sa hoe mbola hodinina amin'ny ordre du jour hoe hoekena sa tsy hoekena ny fampakarana ny budget anay ato amin'ny Assemblée nationale. Mais attendez, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Sanao ve ny teny am'izao andro crise mamay be zao hoe mba ampiakaro ny interne avantagenay nazara tsahana torahany olo voatabia. Ary mba fantatrareo moa fa iza ny andohan'io budget nareo iakatra io, reo vahoaka izay ho akana droit amin'io resaka fambolena io. Zany hoe rehefa hitaky ny zoanareo nareo tingy. Fa nampafantatra anay ny TAPE ty nareo tsisy ny teny raiky. Fantatro fa mivory ndray zao ny équipe-nareo hanao représailles anahy am'ty zao fa allez-y. Mais nous on a une marge d'avance avant vous. Misaotra be dehibe an'ilay ray aman-dreny, misy olona tonga saina ao aminatin'ny administration izay tsy karamaina fa entin'ny fitiavan-tanindrazana de miteny aminay hoe pasteur ity mba teneno fa grave ty. Misaotra anao ray aman-dreny nanana conscience tsy professionnelle atsony fa conscience humaine en tant qu'olombelona, fa rehefa tsy mety tsony de tsy mety. Tsisy resaka couleur politique atsony zany zavatra zany. Ka manoloana an'izany todika amin'ny monsieur le PRRM zay. Malagasy moa rehefa ohatrany tony de mitodika any amin'ny ray aman-dreny. Inona ny fanapahan-kevitra raisinao manoloana an'izany? Natao hiaro ny vahoaka ianao. Ary le vahoaka eto dia ny tatsahany maro anisa.
asio resaka io asio resaka io monsieur le PRRM fa raha mangina amin'io ianao dia complice ary raha mangina ianao dia matahotra mipanina ianao zany ary raha matahotra mipanina ianao zany dia misy zavatra tsy mazava ao zany zay ngamba ny fa